ny olona tsy mitondra zava-maranitra fa olany aminay zany rehefa mandeha na izy misy la antsy zany efa culturan'le olona na izy mitondra hazo kely rasina omby dia ireo avy ambany vola viany 25 kilometra ianao ka reraka zany dia tsy maintsy misy émotion be dia be zany tonga eo amin'izay fotoana. Dia misy ny olona zany a sika hiditra tao amin'ny brigady ny manavaratra kazerina izy io anjatony maromaro zany izy ireo tonga tao a miaraka amin'ny arme blanche fitentsika anazy mitondra karazany tsy lava reny zany zareo mitondra misy olona mitondra lasansy hoe andoro kazerina dina andeha tany amin'ny gendarmerie zany miaraka amin'ny zazakely ka raha ny ray amin'ireo olona reo a olona efa taona mpiany tao amin'ny CG curiosité nandeha nany teo dia maty fa ny nahagaga tifitra varirarika zany ny valiny nataony gendarmerie gendarmerie nanao an'io satria gendarmerie nivoaka roa teo ngamba dia nirevy teny mpambonin'le CB commandant de brigade dia mivoaka avy any le commandant de brigade tonga dia nitifitra dia ny olona jiaby maty a efa nampanaovinay autopsie moa io zavatra io dia eto amin'ny kibo miakatra zany le tifitra. Rehefa tsy natratra n'ireo gendarme ndray koa le olona zany dia ndao andeha andoro amin'ny kazerintsika andeha tady koa ny tadin'le olona ao zany dia le gendarme efa nasosotra an'zareo dia ny atezerana zany dia hoe doratsika an'le kazerina io satria raha izy kombakomba amin'le olona mpamony olona foana le gendarme io mpiaro mananarana olo brigade ny mananana olo dia tonga zareo nandeha anjatony a vitsivitsy nandeha nakany nanana fotoana zany tsy brigade brigade nangalana tady menamena na matorana teo mivavady hoe eto tsy azo varana faritra menara teo ny brigade tsika miaravavana an'izany misy basy maromaro misy grenady maromaro misy bara maro misy fitaovam-piadina maro hafa koa dia akoatriny hoe valinanjanaka sy mazadarina miaso zay tokony hoe tsy maintsy hoarovana ihany koa akoatrin'ireo fitaovam-panjakana zay saripady sanatrian'izany ka vototra tao reo na misy very eo dia ny efa miparitaika ho ambonina aza efa manahirana maika moa fa ny eo ampelantanana hoe ho very amin'le fitaovam-piadina nanam-potoana zany ny commandant brigade nanaovana an'izay faritra mena zay teo mivavady ny kazerina satria naheno melo izy ho avy any aminareo any olona ohatran'izao milaza fa andeha andoro ny kazerina dia hakan'le olona tsy hidinareo ao ho vonoana nanaovana fitsaram-boaka ka rehefa tonga zany tao re olona zay mivaly efatra zany maty teo lohany satria voa tamin'ny lohany ny ray a voa teo ambanin'ny tendany teo ny ray a dia ny roa amin'ny kibony no miakatra dia mivoaka ty amin'ny sofiny ankavia araka ny teniny tsabo zany re zany maty teo lohany fa ny sivy moa zany le jiaby voatifitra zany dia ireo olona le telo farany zany a efa tao amin'ny hôpitaly zany maty a dia ny ray moa fagnambona avion alefa Tamatavy a eo ambony sy ny ranovongo a niverina tamin'ny omaly sa fakomaly tamin'ny dimasy io nanetra anay zany satria fianakaviana akaikinay re olona io zany rehefa tonga teo zareo a norakoraka avy any dia vitsivitsy ny gendarme atao ny sasany moa le lasa nitsona andositra anankitelo le natao ohatran'le olona reo tsy nanana hery zany tsy be hoentina ampiasaina afa-tsy zay basy teny ampelantanany arovana an'le kazerina sy zay fenainy olona rehetra ao saingy no ny lalàna mame mifehy anazy dia mbola miantso izy a tsy hidiran'ireo olona reo teo a amin'ny feo avo mbola mitady négociation aza makatiana reo kazerina ty faritra mena ka izay zavatra zay zany a naverina imbetsaka tezitra loatra le olona no ny fianakaviany namony aina mety ny foa sy ny fitiavana ngamba
dia tafahoatra zany an'le fefy. Tsisy sommation zany io na zareo amin'ny gendarme manarara fantinany zany taminay tsisy sommation tao monsieur député hoe tenin-jareo fa tsy hanay mihitsy raha mahazo an'le zalahy io. Nanapaka an'le tady menamena zay mety hitantsika eny amin'ny Facebook iny ihany le sary niditra mbola izy efa tafiditra natapaka an'iny tady iny mbola teny zany zay be hoe miverenina fa tsy maintsy tifitra raha ohatra ka ary tsy maintsy tenenina moa zany rehefa hanao an'io le hoe fitifirana io zany le olona miaro toerana anankiray saripady ibetsaka namenana zany tsy tapakevitra mihitsy aloha zany miverina dia hotely tsy maintsy nampiasany basy zany le basy bala anankiray moa irantsika malala fa mety afaka miditra amina olona maromaro zay vao tafajanona fa tsy hoe mijanona amin'ny rehefa akaiky ohatran'io izy zay zany anisan'ny tena nabetsaka an'le olona fa raha narasana ty zany raha falina ny totoa tena mety ataontsika hoe mety njato ny maty teo na ataontsika hoe mety hoe ampolo maro ary tsy azo matao hoe tify-danitra tsy ny tify-danitra zany ny zavatra vomaika amin'ny saripady indrindra amin'ny karazany fiarovana toerana ohatran'ireny satria raha vo hitan'le olona zany no manao tify-danitra lalàna mihitsy ny teny an'izany mantsy interdit ny tify-danitra vomaika ny olona manatona fa hoe io fa tsy samy tifitra fa ndao dia rehefa avy eo tao tena mitifitra am'izay a mbola ataony fa tify-danitra any dia tsy mihemotra mihitsy le olona dia vomaika zava-doza amina tambony aterak'izay a raha vo ohatra ka hoe tify-danitra ny ataon'zareo kanefa ianao ka tapa-kevitra anao fa tsy maintsy ajanona le olona lalàna zany manome an'izay droit d'usage des armes zay noho ny fiarovana ny faritra menakely indrindra hoe brigady misy basy maro misy bala maro. Izy io zany a efa nisy tsy fankazahoana niady zany ny famono zany a ny patron sy le mpiasa efa niala avy tany an-tanàna Agnivo zay 25 km miala Mananara io a dia lalana misy maratsiratsy tsy tonga atao amin'ny hôpitaly maty le tanora zany ivonony le patron. Ny antony izy io zany satria telo andro talohan'io nisy mpampiasa na afaty ny mpiasany zany hoe mpampiasa lahy na afaty ny mpiasany tao an-trano tsy maty teny eo izy io a raha nitatitra azo satria telo andro taorinan'io izy vao maty dia nahenony io ny gendarme avy aty Mananara Nord dia nidina noho ny fahenona mpitandro filaminana ny tena misy faty olona miseho any amin'ny tanàna raha hoe Antananarivo dia nandefa gendarme anankitelo tany ny commandant de brigade enseignement na henonan'io fa tsy hoe nisy plainte tany na nisy rehefa tonga tany ny commandant de brigade dia nahita zany fa tsy commandant de brigade fa rehefa tonga tany le telo lahy dia nenjehan'le olona reo ndray zany zareo satria misy araky nitatitra azo zany misy an'le havan'le olona zay nahafaty no seka hoe anaovan'le fokon'olona tany zany fisaram-bahoaka indray satria hoe havan'le nahafaty satria le nahafaty zany efa nitsoka tsy hitan-jareo dia rehefa tonga teo a dia niaro an'io le olona le havan'le olona io le gendarme telo tonga tany dia iny ny tena natezitra n'le fokon'olona zany a nenjehan-jareo ndray koa le gendarme telo lahy dia nadositra afaka nampiasany basy teny aminy izy raha hoe amono saingy mbola afaka nandositra izy dia nadositra no nataony no nitifitra an'le olona satria tsy tokony hitifitra an'le olona zany reo zany a tsy tafaverina tany am'ireo satria nandositra lavitra mifanohitra amin'ny lalana tokony ho any am'ireo efa tao zany a dia nomegna kajona maramila rangaha io a fa namiagna zany dia enti mitsoaka tany Finrivesta anefa io olona io tsy mbola nandalitra amin'ny gendarme mihitsy ary mbola tsy voasambotra satria tsy mbola nisy fotoana zany io nandeha-tsambolana io satria marany an'io ary vao naheno io maty le olona nisy faty olona tany amin'ny Antananarivo zay vao nampandefa gendarme tany hijery akaiky an'izany ohatra ny fahenona isan'andro rehefa misy zavatra hafahafa na misy fandikan-dalàna miseho isaky ny tanàna rehetra zay hiady araka ny tatotonga ty aminay zany a maty zany ny dadin'izy io ndraiky koa dadin'le tompokola le maty voalohany le vonony le patron io dia androany le za maheno koa ohatran'ny dadilahiny koa maty dika ny olona fany amin'ny sivy zany maty zany amin'ny zavatra io nefa mbola tsy misy zany
ny fanadihadiana na fandraisana andraikitra na ny fidinana na ny fotony nataony compagnie na ny maroantsetra na ny groupement ny Fédérivest na ny tativa amin'ny ONC national avy aty amin'ny commandant ny eto amin'ny Fobe Tananarivo. Fa mikasika ny olona ny patron fototry ny olona hoe mahafaty olona aiza aiza zao io am'izao hoe efa eo amin'ny trano-pilamina fampiasa mbola hoe noho ny raha ny teniko teo nandeha mitady amin'ny hijery ana constat ny fahafatesana mihitsy ny dia ny gendarme ny telo voalohany tany efa nisokatry ny fanadihadiana iny mikaroka an'io ny gendarme io satria efa nisy faty olona teo efa tsy maintsy mandray an-tanana an'io zany amin'ny fotoana zay ahitana an'io zany satria fiara-miasa amin'ny vahoaka foana koa ny asany amin'ny ankamaroany amin'le hoe fanomezana vaovao dia vao mahazo vaovao zany zay akoatra ny fikarohana efa ataonay dia ny misambotra an'io zany no atao voalohany anisy miasa zay masoana satria ankety efa misokatra ao amin'ny gendarme izy io. Miangavy atsika jiaby ary magnambara fa ozy zao io maty havana maty rahalahy tsisy mijery tsisy magnahoa ozy olo aminay agny zay tsy zany kakoakory ny olona aminay hoe vonona tsisy mijery ka manahy aho sao lahy avy ndraiky ny valifaty aiza zany ahoana zany zao mety hiatrehana mitohany raha satria hoe androany ny voalaza hoe manevina le manjoa dia hoe le any toerana any mety izy valifaty ohatr'izany ahoana no mety zay zany le hoe fa iainana foana mantsy zay hoe risque amin'ny asa zay efa nisy mitranga toy izany tany amin'ny faritra hafa fa miresaka moa tsy maintsy atao foana ny olona misorana ny aloha fa misy zany ireo olona efa mihaino an'izay le fanazavana zay misy olona efa manaiky sady ara fa hoe efa niopefy zany nisy fahadisoana le natao indrindraindrindra moa ny olobe any amin'ny tanàna ny olom-boafidina ny olom-boatendra efa mifampiresaka tsara amin'ilay olona ary efa misy ny firesana amin'ny gendarmerie mihitsy ary raha tsy ilaza fotsiny fa hoe miresin'ny gendarmerie tanana ny fandevenana amin'ny resaka hoe arabola zany nisy aza efatra moa lavo teo amin'ireo nisy naratra ny olona ataoko hoe misy baly anankiray mety tsy tafajanona raha tsy mahatonga olona maromaro ny fandaniana zay hoe nisy noentina tamin'ny avion aza le olona noentina tamin'ny tomasina ny mamonjena anazy le tsy vita tao toerana izy gendarmerie